Salama daholo ho toy ny fanambarana ny foronam-bokatra na ihany koa vokatra vonjomaika izay navoaka ny seni tamin'ny andro 1 Jona iny dia andao ary toizantsika amin'ireto faritra manaraka ireto: faritra ny Alaotra Mangoro, faritra Analanjorofo ary ny faritra Antsinanana no hanohizantsika an'izany filazana ambangovangony ireo kandida izay mitarika vonjomaika amin'ireo distrikta rehetra manerana an'izay faritra voalaza rehetra ireo zay. Ka io no vaoboasana amintsika ato anatin'ity vidéo ity, ka manasitsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Asa dininy milike ny vidéontsika ary tsarovy hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa misesy tawatawata gasy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga de vavany dahoary. Atomboka antsika amin'ny faritra Alaotra Mangoro moa izany dia ao amin'ny distriktany Ambatondrazaka no hanombohantsika an'izany filazana voka-pifidianana vonjomaika navoaka ny seni izany. Mitarika ao Ambatondrazaka ao ny kandida izay natolotry ny Irmara na Salanisa 3,780 isanjato, Andriamatoa Andrianasolo Andriniaina Jean Patrick. Mazava ho azy araka izany fa resy ry zareo avy amin'ny vonan'ny firaisankina izay niaraka tamin'ny Andriamatoa Razara Pierre Ravolaza Fidèle, ka raha tsy misy fiovany izao vokatra vonjomaika navoaka ny seni izao dia tsy lany i Razara Pierre araka izany. Mbola ao anatin'izay Alaotra Mangoro zay hatrany dia ao Amparafaravola mitarika ry zareo avy amin'ny antoko indépendant Tsironiaina Narindra izay nahazo salanisa 3,190 isanjato. Ao Andilamena dia mitarika ry zareo avy amin'ny Irmara izay nahazo salanisa 4,520 isanjato, Andriamatoa Rakotoramanana Patrice. Ao Nosy-Beanala indray, Nosy-Beanala izay tanàna fiavian'ny Kotilela Maitsoambo moa izay Nosy-Beanala izay dia mitarika ao amin'ny Kotilela Maitsoambo ao amin'izao fotoana izao ry zareo avy amin'ny antoko indépendant Fano izay nahazo salanisa 7,220 isanjato, Andriamatoa Rafaniaina Hajarivolala Elize Théodore. Ao Moramanga indray dia mitarika amin'izao fotoana izao ry zareo avy amin'ny antoko Irmara izay nahazo salanisa 4,230 isanjato, Ramatoa Razafimandroso ne Razanajato Virginie. Any amin'ny faritra Analanjorofo indray atomboka antsika avy ao amin'ny distriktany Fenorivesta dia mitarika amin'izao fotoana izao ry zareo avy amin'ny antoko Irmara izay nahazo salanisa 4,270 isanjato, Ramatoa Michel Bave Angelica izay efa solombavam-boakan'izy ireo moa ity Ramatoa Michel Bave Angelica ity tamin'ny 5 taona lasa zay ary mbola voatazony izay toerana mahasolombavam-boaka azy zay tamin'ity indray mitoraka ity, ka mbola ho izy zany ny solombavam-boakan'izy ireo ao anatin'ny 5 taona manaraka eo. Any Mananaravatra indray ao anatin'izay faritra Analanjorofo zay hatrany dia mitarika amin'izao fotoana izao ry zareo avy amin'ny antoko Irmara izay nahazo salanisa 5,170 isanjato, Andriamatoa Samuel. Ao Maroantsetra indray dia mitarika lavitra dia lavitra ry zareo avy amin'ny antoko Irmara izay nahazo salanisa 7,220 isanjato, Andriamatoa Dina Romial. Ao Sainte Marie mbola ao anatin'izay faritra Analanjorofo zay hatrany dia mitarika ihany koa ry zareo avy amin'ny antoko Irmara izay nahazo salanisa 7,250 isanjato, Andriamatoa Imbiky Irlaza. Ary ny ao Soaneranivongo dia mitarika ry zareo avy amin'ny antoko indépendant Menavolo Alban izay nahazo salanisa 4,420 isanjato, Andriamatoa Menavolo Alban. Ao Vavatenina mbola ao anatin'izay faritra Analanjorofo zay hatrany dia mitarika ry zareo avy amin'ny antoko Irmara izay nahazo salanisa 4,420 isanjato, Andriamatoa Volamasizaka Félix Boris. Ary ny any amin'ny faritra Tsinanana indray dia atomboka antsika avy ao amin'ny distrikany Antanambao-Manapotsy mitarika ry zareo avy amin'ny antoko indépendant Tarika Jean Michel izay nahazo salanisa 1,73 isanjato, Andriamatoa Tarika Jean Michel. Ao Brickaville indray dia mitarika ry zareo avy amin'ny antoko Irmara izay nahazo salanisa 5,5
720 Andriamatoa Ravelinasy Barthelemy Samuel. Ao Mahanoro indray dia mitarika rezerve amin'ny toko Irmara izay nasalanisa 950 faingo 50 isanjato Andriamatoa Manasoa Donatang. Ao Marlambo dia mitarika ihany koa rezerve amin'ny toko Irmara izay nahazo salanisa 13 faingo 7 isanjato Andriamatoa Randrianasolo Augustin. Ao Toamasina voalohany dia mitarika amin'izao fotoana izao rezerve avy amin'ny kolektifany malagasy izay nahazo salanisa 430 faingo 4 isanjato Andriamatoa Ratsiraka Yarovana Roland izay efa sombavamboakan'izy ireo moa ity Andriamatoa Roland Ratsiraka ity ary efa maro sahady koa ny manome sonarana azy amin'izao fotoana izao amin'ilay hoe filohany faritany mizakatena ny Toamasina hono. Ao Toamasina faharoa indray dia mitarika amin'izao fotoana izao rezerve avy amin'ny Irmara izay nahazo salanisa 80 faingo 2 isanjato Andriamatoa Roilahy. Ao Vatomandry dia mitarika rezerve amin'ny toko indépendant ho an'ny vahoaka sy ny tanindrazany izay nahazo salanisa 17 faingo 7 isanjato Ramatoa Ratsiraka Sofia Soamiadana. Ity Ramatoa Ratsiraka Sofia Soamiadana ity moa dia fianakaviana ankaiky Didier Ratsiraka no sady mbola havany Roland Ratsiraka ihany koa. Izay moa ny vokatra azo avy tamin'ny ireny faritra Antsinanana ary ihany koa ny faritra Analanjorofo, tao ihany koa ny faritra Alaotra Mangoro izay samby nilazaintsika teo ambangovangony avy ireo vokatra azon'ny kandida izay lohandohany amin'ireo distrikta rehetra izay nirotsahany izy ireo. Misy amin'ireo kandida izay nibeverintsika fa ho tafiditra ao anatin'izay voalohany izay amin'ireo distrikta izay nirotsahany izy ireo kinanjo nefa ny tsy izay no zavatra nitranga ary tsy izay ihany koa no vokatra fifidianana izay tany amin'ny distrikta tany fa nivoaka tany amin'ny distrikta tsirairay avy tany no nahay izay olona mety hatokisan'izy ireo hitondra ny hitetan'izy ireo ao anaty 5 taona manaraka izay ka mety ireo rehetra izay lohandohan'ireo no nisafidian'izy ireo satria ireo angamba no heverin'izy ireo fa tena olona azon'izy ireo tokisana hitondra an'izay hitetan'izy ireo sy ny faniren'izy ireo zay any fitondrana faratampony ao anatin'ny 5 taona manaraka eo ka dia tsy fanomezantsiny moa io ary ny olona tsirairay dia samy amin'ny fomba fijeriny ary samy amin'ny fomba fisainany ihany koa. Mety misy ny tiany koto nefa dia tsy tiany kalo ary mety misy ny tiany kalo fa tsy tiany koto. Samy manana ny safidiny io nefa moa ny fifidianana izany dia tsy maintsy izay maro mifidy ihany no lany ary izay no mahazo voka-pifidianana ambony dia ambony ka izao ny atao hoe vavolombelon'ny bainga ny angady ka io zany ny bainga voavadika ihany no jerena ary tsy miasa saina amin'izay rano horitra fa rehefa hazo fotsiny ny trondro dia zava-dehibe izany ka dia mankahery hatrany ho an'ireo rehetra izay diso fanantenana tamin'ity firotsahanko fidin'izy ireo tamin'ny sombavamboaka ity raha toa ka nieritreritra fa tsy maintsy ho lany tamin'ny distrika izay nirotsahany io kinanjo nefa tsy izay ny zava-nisy rehefa tonga ny voka-pifidianana amin'izao fivaliany ny voka-pifidianana vonjomaika izao ary andrasantsika eto ny vokatra ofisialy izay hoavoaka ny SCC afaka fotoana vitsivitsy io. Misaotra rehetra nanaraka an'ity video ty hatramin'ny farany tomboko lasy tomboko vavy asa diny ny like ny video antsika ary tsarovatra hatrany miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay rehefa misesy tao agnaty gasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia marary soa.